Vangongonditra. Vangongonditra. Tantara indray miseho nosoratan'ny Tiavina. Ho velominy Solof José. Saoly. Christophe Rapiarimanana. Rojo Ranaivoarsoa. Nofy. Mandray feo sy mandrindra ara teknika. Liva Soloasana. Tena leo amin'izay ale tsy hiala fa tena mbola hianga vao maraina be anatitra andrapaina ny dira rapitso. Zay le tena tsy voako amin'lahy. Maninona? Anara ny ve le tsy mba miara amin'ny revo ohatr'izao nefa dia tsy mbola misasaka kory ny revo dia ia lehilahy. Ao moa letsy e. Mbola benga anao sisy e. Tsy lasa letsy zany a. Tsy manaiky an'izany kosa aloha ny bandy. Saza manao an'izany moa letsy e. Ary maninona koa moa raha janonany izany fanaterana ny bain'ny lisany izany e. Tena tsy misy hevitra letsy a. Fa hoany tadiavin'la ho raikitra indray ny sazy. Ataony lafamoranga ny nanaovany ahy tamin'iza namaly azy faran'izay. Fa nataony inona letsy ela? Izany letsy ny tena tao hoe sazy e. Tsy nahazo vola na iray mbolanja azy tao anatin'ny tapabolana. Enjana marina izany. Enjana izany ko. Nefa raha izany natao an'izany dia nitadiavako hevitra ihany. Izany tsy hipotsaka eo nefa e. Ny lisany angamba no azo atao an'izany. Fa ny enahy rehefa izay dia izay. Sady tsy azo ambakaina. Izany e? Ary ny mamanlisany ka? Tsy iny le tsy efa voabosibosin-drabaina. Raha vao teny midina avy any tsy voakalo tsony. Ny enona koa izany ny tena be indrindrako. Fa tena velao amin'izay aloha letsy andeha fa tena efa 12 alina inge letsy zao. Raha sanatrika efa matory lanto dia hiesona ao an-tokotany ao ah. Tsisy dikany tsony letsy zany a. Tsisy dikany ahoana e. Ako raha tsy inona izy ka hiandry amin'lahy amin'ity efa andro alombe. Sy mihainohainao foana letsy iny e. Tsy mahavoy ange letsy ny enabaviko iny e. Eny e, tsara izany. Fa alohan'ny aingan'lahy aloha dia apetrapetrao tsara indray aloha ny programy rapitso. Ka zavy e letsy ho tavaverina raha tsy hariva be e. Dia tsy hatratra ny leboma manomboka amin'roa izany lahy. Tena tsy mety kosa le izany ataon'ny lahy izany a. Izao a, mahazo mandeha lahy dia kotabao mibain'ny lisany andeha maraina be dia ataovy izay hatafaverina ny lahy alohan'ny amin'roa. Tena letsy izany e. Fa tena leo amin'izay letsy hiala sao valaketo ka tsy tafafo maraina eo. Lasa re lahy e. Izay fa soavadia. Ok letsy e. Aza hita ka tsy mipotro le ry iny rapitso. Ka tsy ho maina eto lahy ry jery. Le ry sisa izao mba sponsako. Mitelindrora sisa ny ataon'ny lahy raha tsy tonga eo raha seta. Nety ihany aloha reny ny borsiko an'le ry ireny e. Reny mantsy ny zanako mimpanana ka tena tsara atao namana. Aza hitako ka renoka be lanto. Aleo ranga eto amin'ny hitsy ny varavarakely eto mihitsy no misioka. Ary moramora ihany lasa taitra ambany saka. Ay, tsy maheno ary ve lanto sa tena restorony tsy mbola mipotra ihany e. Toa ny varavarakely ny efitrano indray reny ny voainy fa tsy ny varavaran-dalatsara e. Ary toa mikopaka. Inona moa izany fa tsy maintsy mihanika varavarakely e. Aleo mitandrina ihany fa somary avoavo tsy tahaka ny aty. Moramora ihany ary seta fa taitra eo ny olona. Fa nahoana aloha ny tsy nivoainao ny varavarambe e. Mandehana mihitsy aloha ianao matory fa rapitso manazava an'izany. Eny ray ariko.
Seta ho a mifoaza amin'izay fa efa amin'ny efatra sasany maraina ange zao e. Zary ny eny tsy andeha indraika. Inona ary ty? Ary voay aloha ny efitranonao fa tsy lasa miresaka amin'ny olona tsy hita maso zany ka. Rineny tony koranga mahasosotra tsy. Fa inona indray moa zany nampivadika anao tampoka teo e? Tsy efa mifanarahana moa hoe manatitra ny dadanao any Antsirabe ianao anio? Ka zary ny eny reraka be sady mbola te atoro be koa zany. Ai, aza manao ohatran'io moa e. Ka zanyko. Raha ianao efa tsy salamalama indray ve ny andeha hamily fiara? Mba mandiny tena ihany ka. Zay indray kory neny sy ny seromonina. Ka mahasosotra tsinona ny toetranao ka. Reny ianao manaiky tsara. Nefa rehefa tonga tokoa ny fotoana dia mivadika tampoka eo. Ka ny olona ve te reny e? Orambola! Aiza ny taratasy ny fiara sy ny fanalahidy fa tara e. Fangaty sy araka indray moa na Roseta ka. Ka le iny aza mbola tsy miditry ny trano hatramin'izao. Tadiavinao iandry ny tsy afaka zany. Olona matory tsara ho any efitranony ao re izy e. Ahoana ny lazainao fa tsy atao trano? Ahoana tsara? Zany ho matory ao any efitranony izy. Za zao mihitsy nanidy ny varavarandala tsara alina. Rehefa avy ny tety ny efitrano tsirairay. Rehefa hitako fa tsy tato trano mihitsy Seta dia netsika ny fanalahidy ary io napetrako ao Andofandrina io. Kanefa dia i Seta matory tsara ho any efitranony ny vataniko. Zany fomba maraina io. Ahoana zany ny fomba nidirany tato trano? Mino fa tsy maintsy lanto zany ny napiditra azy. Nde nge jerena ny varavarakely miditra ao amin'ny efitrano lanto e. Ataoko mahita akialakely iny anio. Izy da mihitsy mantsy e. Maninona nefa raha miandry ianao rehefa tafaverina vao miteny azy e. Sao reraka mirizarizatra miteny azy eo dia arary eo indray ianao. Eny ray ary. Sady lavidavitra ihany Antsirabe ka raha fo misamboaravoara ny aingana atao trano. Manjary tsy misy tsiro ny lalana. Zany inge ho ahy e. Faly eo aloha hijery any Seta vetivety. Tsy maintsy manatitra anao izy vao milamina ny saiko. Sady ianao koa tsy havily fiara rery amin'ny lalana lavitra e. Seta, mifoaza ho ato eo. Tsotra ny lazaiko anao mitsanga anaingana dia miomana raha tsy tianao vadika ho zavatra avy ty resaka ty. Ainganao Reraka koa izany ka. Ainganao mitsangana aingana. Eny ray ariko. Eno tsara ary. Fantatry ny renao ka efa tsy tato trano ianao alina. Saingy nonareo mbola andeha lavitra dia minitsy miteny aloha izy. Ka raha zao ianao no mbola mahita avaly amin'ny tokony anateranao azy. Dia efa miteny anao azy efa dia asa angampy izay sazy enjohanao amin'ny fiverenany. Eny ray ariko. Hotery tsy maintsy andeha indray zany. Ay tena marina zany ny nambarandrainao. Sy mba aza misisika tsomoriny eny fa ardada azy efa nikombona. Fa taiza mihitsy aloha ianao e. Fa taiza ianao? Andeha rehefa tsy voninareo e. Zany andeha hono izy. Ray masisa ardada fa andraso ah. Tamin'ny firmosika ry no tafala tao an-trano? Tsy efa tamin'ny 5 sasany iny. Ka tsy hahatratra ny ora voalohan'ny fivoan'ny birao indray zany sikako. Za mba nanantena hoe rehefa azy le taratasy dia mba afaka miodikodina kely ao andreny vohotry vakinakaratra mandra-parivan'ny andro. Dada koa dia ohatra nireny tsy mpakaty Antsirabe reny ery. Tsy aleo aza manao an'izay atavaverinangana any amin'ny vilona. Inona nefa ny mahamaika ihany e. Atoko ty efa hany foana ny androtoko-piainana. Za kosa aloha dia satroko tsy miala any amin'ny vilona zany e. Ka mitsinona ny foibe ny ditranareo ka sarotra elanako. Io fa mitady kredy. Aleo tsy mamaly so mahazo aty andalana ty io. Tratra amin'ny marina nga dia tsy mahavaly ny zanako lahy. Ary aza lefa mahafoatra an'io lesiny mitsika efa makarary sofina. Rapirapy io foana. Sady izay indray hira tsy hita fandeha zany tsy hita fandehany amin'ny ahoana akory dada fa tsy. Iran'ny tanora mivoatra zany ary dada.
eno tsara zany gadony zany somareny eo e lafa tsy misy lina am'izay gadokirany lahakory eo e oay dada tokoa moa maika monjy amin'ny valo any bira ka efa tsy tratra tony zany fa tsy maninana amin'ny sivy aza vao tonga any tratratsika zany ka sady efa afaka tsara ny toromasoko ny nahazo tanjaka tamin'le hira teo moramora elaso anao zay anapaka lalandraha io tsy taitra dada fa ho hitany dada an'io ny fahaizako mamily antony fiaro tony zeta mitandray miala fa mirimirimy daholo ange zany fiaro olosy eorina sy mifanena amintsika zany tsy taitra ho dada lalana tsara zao kosa avy eo kenakenaina ny vamo maro dada izay ary nisy mba iza ary za miantso atariby amin'izao antenatena norabe zao allo raisina aloha allo manatsanao tompoko eny tompoko ay vadiko zanako zany fa maninony andriamanitro maninona tsara so de efa maty fa manafiny nareo fa naninony eny ary rehefa ezaka itony ahy misaotra indrindra tompoko ay zao de zao ihany de ho aho fa mba karakaro re avoty re tompoko eny ary veloma tompoko andriamanitro inona loatra re ty loza manjoa anay aiza koa ary ty lanto amin'ny fotoana ilana azy indrindra ny tsy hitatro trano izy aleo aho iomana de andehaingana any amin'ny hôpitaly ka araka ny filazan'le dokotera ny antso ateo de to hoe mbola ao amin'ny urgence hono ry zareo tsy afaka iandry ny lanto maraika aloha ny deha hovonjena aleo aloha miatrana taratasy kely ihany lanto ka asainao manaraka vao ariana ahoana koa ary zany trano midy antenatena norabe zany aleo aloha hiditra fa tsy ary aleo amantana avy hatrany eny an-dakozy de mihinana fa tsy misy andry aneny mety mba manararoatra any tsy maheto an-tanàna ny dada koa angambo raha fotsy de mba miodina kely otre to tsy misy anina masaka kory ato ahoana koa ary zany rano mafana no mba nataony de lasa izy lalina zany aleo raha nga mijery tele aloha fa mety hitondra masaka avy any amin'ny alehany any angamba izy nodika an'izao ry ary misy taratasy ange io ambony tele io zany ao resina vonjeo any amin'ny hôpitaly raha voangy andrena valy izay telo mianaka nisy lozany tranga maika andriamanitro lozinony zany tena tsy misy atakandro tsony ty fa tonga de lasaka aleo mihitsy aloha any amin'ny service d'urgence mamantana de ho ito ihany zay ahitana azy telo mianaka ary to ineny tsy mipetraka amin'ny seza lavitsy aleo aloha atonynainganaka de fa ela loatra ange ianao zany ry lanto fa misy inona ry neny naninona izy mianaka tsy fantatro tsony re hoana koa ary marina fantatro de loza mpiarako dinina anjo azy mianaka ary tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny ka aiza ary izy mianaka zao asa renao mbola tsy fantatra na anahoana na nahoana fa tsy avelan'ny dokotera hidirana mihitsy ao misy azy ao fa nafoto maromaro zao nefa nasainy mividiny satria misy fandidina maika tsy maintsy atao aminy ony
aiza hono no didiana ry neny to hoe ny tongony anga ary seta kosa aloha mba aiza e izy indray ho ny to tsy naninona e nomeny mpitsabo evitrano akanena kely fotsiny izy rehefa tafafo amin'ny toromasony iny izy dia afaka mody fangatsy nisy naratra ry neny tsy haiko e to tsy misy atahorana hony amin'ny seta fa tirainareo mampanahy mafy fa amfiry ny dada vao afaka ao amin'ny efitrano fandidiana e aiza rery lantona afantarako an'izany miankina mpitsabo azy ao ihany izany fa ny azo tika atao sy dia mivavaka ho azy fa dia mahery vintana koa aloha ty sety ndray aizako samy ray fiara izao ihany nefa dia samy hafa ny fahavoazana samy manana ny anjarany ireny olona fa aleo anga aloha ny fambizary sika mianaka e neny nijanona eto fa za aleo iandro eo anoloan'ny varavarana misy any seta mety mihitsy izay ka mandeha anary lasa aloha e ary lasa izy lanto ry neny miandriandrainareo any amin'ny hopitaly ihany izy za tsy maintsy mody mikarakara ny sakafo aka ny volividanana fanafody sy ny sisa ay fa mbe fanana hoana nefa dada ao izay asa mbola mety maharitraritra elaelany amin'ny hopitaly aloha izy mandra-pasitra ny feriny zany ve mampalahelo mijery andrabenja tsy hafa mihetsika fa dia eo ampandrina lava rehefa mba sitrana indray dia tsy ho afaka mihindra ntsony fa dia eo ambony seza malemy mandrakizay fa dia tena tsy misy hevitra tokoa moa izany ny anavotana ny dada very neny e raha ny fahitako azy aloha dia mety azo atao ihany ny ampitondra tehana azy nefa matoa ny mpitsabona indray azany fanapa-kevitra izany dia angamba izay ny hita ny fahasoandrainareo mampalahelo marina izany nahazo any dady izany ka izany aloha eo ihany fa ahoana fa mba tantara ho avetivety tokoa aloha ny tena zavatra nitranga ka nahatonga an'ireny lozy ireny tena marina ary neny dia sorisorena maraina le voatery andeha iny tena ninona sady nisy fotoana saika ovonjeko ny tolakandron'iny taty an-tanà dia somary nandeha mafy sady nandefa mozika mafimafy ihany koa dia ahoana dia tsy nifantoka tsara teo amin'ny fambolina ary neny mifona rery neny dia navarinao tany tatatra ny fiara ary nafatratra tany aminay ilany avalana isandrainao tsy fa naniko rery neny zavy aminao dia anao an'izay amono andraiko inona fa izany mariny tena tsy fananiko tena tsy fidiny iny rery neny ka inona fotsiny arany namilianao ny fiarany amin'tsizy tena tsy fantatro ary neny ny tsaroko fotsiny dia toy nisy fiara lehibe ny fanena taminay dia niezaka ny alan'iny kanjo inona latsaka ny kodiarany ilany tany anaty tatatra ary efa tafiditry ny tanàna Natsirabe moa nareo tamin'io nitrangan'ny lozy io mbola nisy kilometatra vitsivitsy alohan'ny dirana ny tanàna ka mbola tavelany kodaoda any izany ny fiara efa nisy an'ireo tovolahy tao an-tanàna nametrahako fitokisana amin'ny fiandrasana azy fa tokony nomeny ny vola tokoa angeo akako an'le fiara any androany mantsy ny fotoana nampanantenaiko azy ireo fa iverenako akany fiara orseta maninona inona tsoa no vola omeko anao eo tsy mba dinianao manko reny fandaniana tany amin'ny hopitaly ireny ka janonany izany ny fiara amineny asa namela azy any hainao ka amin'ny amerina azy aty vao ilana vonjy amiko ka zangerineny efa nanao fahandaharam-potoana ihany hoe andalo kely iny amin'ny dada dia manolo lalana ho any Antsirabe tsy aleoduky anao mandeha nataovy izay fantatrao fa mety tandremy fotsiny miantsoantso ary efa vo iny no vola dia ataovy izay ampiasa fa tsy misy anampiana n'intsony ary mandehana amin'izay fa mandreraka fotsiny tena nisy nahazo andraseta mihitsy angamba fa tsy fanao nizao milentika tsy hita fotsiny izao sa ny
nisy olana tany abira dia tafahitsiko miaraka amin'ny baniny ihany. Zavera ngaka tsy vitany hoe tsy tonga tamin'le bomy lery fa mbola tsy mipotra taty am-pianarana ihany koa. Raha mbola tsy miakatra eo aloha iny rapitsy dia alehako any an-tranony amin'ny mihitsy. Izany koa ny mampinamana e. Mba iza koa izany tonga dia miditra fa tsy mahalala mantontono izany. Iza amin'ny masakisaky andrajery izany. Iza? Za ihany le tsy relety e. Vera zety e. Fataiza foana le tela. Za mantsy bagaga hoe iza ny tonga dia sa manitsaka ny tokoana andrajery tsy manao tokotoky. Saika dila aly ty e. Fa hoana e? Zara laza tsy ny aveloko ny namangy any lataty. Ary za nge tsy nieritreritra an'iza mihitsy fa lahako be fotsiny tamin'ilay le nametrapetraka tamin'le bomy iny e. Raha mba fantatra lahy mantsy letsy a. Tsy meko tsiny aloha lahy satria tsy nahalala ny zava misy e. Ka iza kosa ary ny amin'ny naniko an'izay nahazo any lahy tany fa rehefa velona mbola afaka amin'ny tantara aloha elahy dia efa tsara izany. Ka tsy efa hita lahy koa ve ho izay teo amin'ny tapikandro koa e. Hitako hoe efa ny antony tsy fantatro. Neveriko fa hoe niaty tany lahy zao dia izay ny tsy nahataitra. Le tiako le tsy bandy tsy mivaky loha mihitsy. Zao letsy e. Ahoana? Nifatratra tany anaty tatatra ny fiara. Rapainina ny tena vomafy fa za zao hita lahy zao. Ary mbola tsy nisava tsara kosa angamba ny tokan'ny lahy dia efa niainga maraina be lisaniko. Zay aloha dia tsy laingy e. Mbola henoko tao mihitsy ny doziny. Ka raha ny tadiavina ny lahy izaniko. Zany eo ihany fa ahoana? Tena antondihako aty dia ny taona ny lahy araka amboko aka ny fiarany bira. Entina miakatra aty. Ay mbola tavelany ny vamma? Mbola any ho ah. Fa andao le tsy raha andefa tsy be fanontaniana eo lahy. Ka norma tsara ve aloha e lahy e. So dia za indray mantsy ndao letsy fa tsisy mamo zany tsony letsy eo. Ndao ary e. Ka efa mba manahoana ianao zao Rabenja? Zao sisy e. Tsy hanana tanjaka tony taloha tsony fa dia metehitra amin'ity seza misy kodiarany ity. Za raza aloha ny andehibe tsy nafoy e. Sady azo atao olana izany fa mbola eto ange izay telo mianaka e. Ary momba ny asa ka. Maninona? Anao ahoana ny orinasa raha tsy misy tompony manara-maso? Izy amin'ireo manana toerana ambony eo amin'ny orinasa no tena azo atokisana fa tsy hamono ny asa. Ny tena fahadisoako koa dia za tsy mba malaka, tsy mba namina viana melo izay afaka isolo ah. Ka iza kosa raha monina napo fa hotratrano loza tampoka toy izao e. Hoay fa zao tokoa ah. Hoe ahoana? Maninona tokoa moa raha findranao amiko aloha ny fitantanana ny orinasa e. Za raha teo fa mba nianatra momba ny fitantanana ihany. Zay marina ny tsy tao an-tsaiko. Hevitra metimety izany. Ary manomboka izao ah dia efa hofanina miadana ihany koa seta raha vao mahavita fianarana. Dia amin'izay mba afaka mandray ny indray konkoa e. Tsara aloha izany kanefa ahoana indray ry Rabenjo? Raha ny tiako aloha dia aleo jerena miandalana izay fivoaran'le iny fa ahoana e? Tsy dia atokisako loatra e. Ataoko ty mba mazoto mianatra ihany ange izy iny e. Ka inona ny olana? Fahaizana tsy araha-pahendrenana ianao e. Enao koa. Tsy ova ihany ve izy rehefa kelikely eo fa enao koa dia efa ohatr'ireny reny. Zany aloha dia mbola tsy fantatra fa tsara ihany ny mailo. Natanjaka tsara aza reny nahavita nanao ny ditrany ihany izy ka maika fa zao za efa reraka izao. Tsy ho hitsahany an-tampon-doha ianao. Fa hono ahy. Ahoana? Ary mba nandalo ny jery anao tokoa ve izy aloha omaly? Omaly? Ie,
talohan'ny aingany aka amin'ny fiarany amin'ny lalana nahavoanareo nasaiko nandeha nivily nijery anao taty ange izy dia nilaza ny akaty tokoa ve karaha tsy izany ve antany anao nanaiky tsara izao izy fa dia tena mahagaga kosa aloha raha tsy nandalo akory inona ny mahagaga anao amin'izany efa ny fiara izany no ambony aminy no ny rainy ay o karera benjo aza mandefa eritreritra lavitra ohatr'izany ianao izay asalamanao aloha atao rehefa miverina avy ihany ve izy tsy hamangy anao ihany izay nge no ilazako aminao hoe tsy atokisako le iny raha iny ny anteherana dia tsy hisy zava-banina fa dia izay ao anatin'ny lohabeny ihany ka atao ahoany izany rehefa manana amin'ny maditra tsy vitan'izany fotsiny ange izy ity fa ahoana koa mampalahelo ahy dia tianao hiaritra irery ny ditrany eto ka atao ahoana ao sady araka ny voalazan'ny dokotera dia tsy tokony hirizadrizatra loatra ianao mety hampitombo ny fahalemenao ange hono izany dia miomana ary ianao amin'ny fietrehany irery ny fitenenana azy da raha izay indray tsy misy atao mampiemitra zanako ange reny raha za reny ny tsy ahateny azy iza tsony ny azo antenaina hanova azy eo dia izao ve ianao ry seta vao malala miverina sady tsy vita mampitaintaina fa mampiditra olana hafa atao tokantrano ato foana inona zao ny olana nampidiry koa ho nenika everinao fa moramora angamy fa nefa nanio marobola voalaza amin'ny facture io ka tsy aleo ve ho neny mandohan'io dia samy vity toy izay andany vola nytaritarihana ny fiaratra aty dia aty indray vao amoaka vola hafanamboarana azy mba tsara fanaza angery neny ny tompon'le garazy tany Antsirabe nefa dia lazaiko aminao maninona na aleko kokoa ny fitaina tamin'ireny vola nomeko anao reny ny fitarihana fiara dia najanona toena 4 volana aza amin'izay rehefa milamina ny olana ara-bola atao trano sy ny fivoahanao ny rainao any amin'ny hopitaly dia afaka maka anazy ianao toy izay ohatran'izao tafiditra-drosany any tsy nomanako ka za ve nanapo hoe tsy hahafaly anao koa ny nanamboarako ny fiara izay ny neveriko ny edy dia nataoko mety aminao nefa mamono ny ray aman-dreninao izany dia mety azafady azafady ry neny raha izany ary dia roviana indray izao tsy maintsy hanaterana n'io vola io any ka araka ny nampanantenako an'le rangahy aloha dia hoe raha vao tonga androany dia maka ny volany amin'ny banky dia raha pitso ihany dia miverina any manatitra ny volany dia izay mora aminao ery izany mampanantena olona izany fa ahoana koa aloha nanekeny an'ity trosabena ataonao ty sa olo-pandatra ao izy izany tsy izany fa nisy taratasy ny fanaovanay ry neny tany amin'ny zandary dia misoratra ny daholo ny mombamomba antsika miaraka amin'ny dika mitovy ny kara-panondroko sy ny taratasy ny fiara rehetrarehetra tena sasaratsy mihitsy ianao izany marina moa ratsy izany ry neny tsy atao hoe lehilahy dia ahoana zao raha tsy andohan'io vola be io aka te higatra zany ny zanakao lahy inona tsony moa zany zaza adala adala ahoana ary mety hoe izany taratasy izany mba hovakiako ka efa hoe any amin'ny zandaro afa neniko dia dika roa ihany le izy dia ny ray any amin'le tompon'ny garazy tena manaonao foana mihitsy izany raha zaza tsy manaonao foana izany ry neny izany rery neny ny fandeha fa leo amin'izay aloha hiomana kely dia mba hijerijery any dadany amin'ny hopitaly any aloha nananahoana koa izy tsy navelanao tokoa mantsy raha tsy ny fiara voakarakara sy voajerinao taloha indrainao tsy misy an'izany rery neny fa mba taray kely fotsiny ato amin'iny dia tsy tafavily tany amin'ny hopitaly tsony dia tandreminao inona fa miteny azy zay sao dia milazalaza nyity vola be tsy maintsy efa inty amin'irainao sao dia mampitombo ny fiasan-tsaina eo indray izany ka hampitombo ny aretiny neny ko rangatsy raha tsy vendrana koa le bandiko tantaran'izany any aminy any ny teny mararo azoko avy any aza zao angamba horofina amin'ny sobika ka mbola
ampiana an'izany resaka afo zany ray tsy loza mandehana amin'izay ry seta fa makarary fonina miaino anao aza io mana vetivety aranga dia lasa zay ry neny a zao ve le tsela vo tonga ka nanahoana le paika tsy taitra lafa milamina letsiny amin'iny a raha pitso ihany dia tonga eto ampelantanantsika zelany sosy ka azadino ary ny mibandy tadidio tsara fa hevitra taty amiko daholo na mpanamboarana an'ireny tombo-kase sy facture santoko ary ny anaran'ny tompony garazy ireny tena miaika ny lalo letsy ohatray marina tsy mahalala andrajery nga ela tena rajery marina fa ahoana aloha ny am'bainilisany tsy tantara ratsy ve letsy raha kobony ty resaka facture ty efa milamina letsy ny amin'iny fa ahoana ka raha bofindray ezangeny no namepetra tsy ampahafantatra andrabaina ny fisiny vola be lany amin'ny fanamboarana fiara io kozy tsy hita letsy mitsinjo ny fahasalamam-badiny ny ramatoa be tonto zao dia azon'le seta sy rajery maimaimpona ny efatretsy ariary aza tao an'izany kosa letsy izy kita fizaniko every lafa moramora angandro fanodikodinana ny resaka nandresen-dahatra azy tao sady aza mbola misioka aloha raha tsy tafavoaky ny aly tsy hay tokoa aloha zay fivadiky ny lohan'ny tampoka eo raha tia tokoa moa zany ka tapa-kevitra raha matoa be hoe izy ihany ny anaty trano sosy any bira tsy atambo esy ho aiza mity fikarakarana ny vadiny koa letsy izy zay aloha fa ela io tokoa moa zany efa mba namangy amin'ny bainilisany ohatray elavy tsy mahalala sasa endry avy tany mihitsy zao na tara io ka tsy voananaka be zany lesy efa tsy mahataitra tsony zany efa toetra n'le rihatra amin'izay zany salama be zao aza ve le tsy izy mahita ho tenenina sy tsikiraina amin'ny lafonako maika fa marary mandeha daholo zao tsindrom-paingotra rehetrarehetra zao aza mikoropaka any amin'izany letsy zako nga mikoropaka rehefa mandeha tsara ny afera dia ampy zay ny vavandray aman-dreny kory tsy voatapany laza mihitsy sao dia very lafa vaovao amiko koa ary zany dia ahoana tokoa moa zany raha miteny tampoka ngabe hoe tsy tokony hisy fahavoazany mafy akory ny fiara fa izy ny taitaitra ka tafatsambikina teny ivelany raha nahita ny fakany lasisiny loatra sy efa tsy misy olana ho any amin'iny efa hoe voadona mafy noho ny fiatotany ny lohan'le ry ka tsy nisy tatito ntsony zay nitranga tamin'iny za razam-bany lohany so ny tongony ihany no voko olo ty ahoana zany ve tsy hisy fiatraika any amin'ny sainy le la koa tao maniry mafy ny avotateraka andrabainay ngela zany every lafa tsy tapaka tanteraka ny tentany la raha ny sain'le ry ny voko tsy iodina tsony ny orinasa dia vitatreo ny fangatahana sy ny fanararotana mahazatra ay tokoa moa mahafinaritra kosa ny ambiansa ato amin'ity efitrano filanonana ity sa ahoana hoe lanto marina mihitsy zany ka efa misy toerana tsara toy izao koa fa taizary lanto tamin'io ranodona tena tsoroka aloha fa zao mihitsy vao miditra mitony toerana mitony hatr'izay ny ainako ka atolory ary nosorana ay jeryko maninona fa nareo seta zany ve fa matetika mandeha amin'ity toerana ity ka tsoroko aminao fa tia ny kianja filalaovanay ay fa aory lanto mba mandraisa tsara kely fa inona ary tia mijerijery fotsiny ty aoko zao inona ary ty tsy mahazatra ny mandray an'itony zava-pisotro misy alkoly tony ka raha tianao zao ny andraisako vera dia ranom-boankazo atao ao anatiny zany ve dia mba rariny zaniko angatsy efa nilazainy seta taminao fa irevy no atondiantsika ty raha tsy mandray mafana kely angenao dia tsy ho tsapanao ny hafanany lanonany oa
na iseta aza ve tsy ho tezitra raha mahita ny anabavana misotro toka ka sy inona koa ny rara ininy an'izany hoy ianao dia eto fa tsy ho taitra kory le ry sady iny koa eny ny dala fifatamika ohatray tsy retiko to sady tsy andiny tsy hirany mbola tsy hanao tsy enjery ihany koa fa inona ihany e inona raha mamaky an'la fa taiza foana kosa olo asety tsy inona raha ny tokony hitadiavany lanto indri tsy hoe napetrako rery teo fa nomeko namana mahafatifaty hoe sady mahafinaritra be mihitsy sa tsy azoazo lanto no miresadresaka amin'le ry eo ka tsy maninona fa seta ela loatra fotsiny angenona tonga ananontany teo e fa mibavy lala izy ry seta tsy mba mandray kely an'le zavatra mihitsy ka tsy mahazatra azy letsy zany ao koa ny tahotra ka mba omeo alalana lesy izy fa mampalahelo manjary lasa mpijery fotsiny nefa toko mpandray anjara mavitrika zany ony ry lanto mba omeo fahafaham-po ny tokom-panasany e ka sy androany fotsiny ndrery lanto sady angamondry anao mamy fa mba mandray kely fotsiny e oare kely fotsiny nefa zay ay fa nareo atao variny eto fotsiny nefa atsy ambadika tsy misy lalao mahafinaritra be mihitsy tena tsy arakareo mihitsy ve loka indray zay every lafinina indray moa ny lalao akoatran'izay aty zany no mahavariana ny seta any ivelany ihany foana aleo aloha rangah miara-manapitra ny whisky iray tavangy io dia avy eo miara-makany tairondray ariko orambola tsy efa miraiky amby folo atoandro no nahatongavantsika tato an-trano zay zao efa miraiky amby folo alina mbola tsy misy miditra ny trano reto zanakao za koa zato mba vaka de vaka mihitsy ny saiko raha mba hisetarery moa dia tsy mahagaga loatra fa ty ilanto e dia mbola tsy niditry ny trano koa zany zao ny tena mahalamy fanahy ataoko mahita reny rehefa tonga eo androany sy mahatoriry e ianao fa aleo endrasako azy e olona voankio angenao no mivoaka ny hopitaly dia izay ditran-jaza ve nataonao andreraka sahady raha ity tokoa moa zany ka tsy sitrapon'izy ireo no mahatara azy ihany fa misy loza miatra aminy ohatra aza misy eny zany aza dia alefa lavitra reny sainarabenja tsy hainao koa angera nisy fanasana nalehany ka zany mahataraka azy toy izao e dia tsy nahalala ny hera sy nangataka lalana akory ka olona ny amin'ny hopitaly hoe nitanirany anomboka indray ianao sy ny fiarovanao ny zanakao matoria amin'izay ho ahy ianao fa resaka tsy aso ny fahasalamanao zany e zany koa nataonao amizany eo aza matahotra ianao fa andrasako izay atongavan'izy mianada eny ary sady za koa zany efa mahatsiaro reraka mafika mitandreny mahamihitsy ianao rabenja mila makaina tsara ange ianao arak'ireny afatry ny mpitsabo reny tsy maintsy atao ampy tsara zany ny torimaso dia mahatoria amin'izay eno ah fa atory ah taira amin'ireny tombom-barotra reny le tsy hividianana sigara be fa mahasosotra koa zany rivotra ato zany sy elahy koa mibanka ny rivotra mody atao laho fototry ny fahasorena an'lahy io meo letsy raha nome lahy fa za aza anaovana atsikira amin'izay za zany efa tena krizy mihitsy ny ary reny raha ireny no avany olan'lahy ampy reny mavita le tsy tia ary aleo aloha andeha hividy vetivety ary angakangala fa andrasako ary amin'ny latabatra misy any lanto ary fa izy jero ny toy setarero no miditra aty lasa nividy zavatra vetivety any le ry zavatra inona aondry inona ary zay nividiny any seto zany ange ka tena efa mamy mihitsy ka misotro toka koa ve tsy ho mamy fa nareo koa tao mitady iseo amilay ka ahoana ary any sotro nefa tsy mamy ny anareo ny tsy mahay mifetena ka tsy mijanona na efa ho faty aza ry lanto tony koa rangahy dia tsy miova mihitsy na efa ty amin'ny fiodinany zao aza
dia ohatran'ny any an-trano foana. dia nanenina izany seta nitondra taty. Sy ela be koa raha jery izany a. Raha vao miala eto anefa zao dia tsy ho hita an'le rindray. Fa inona nefa ny mamaika ny seta hiala eto e? Ka leo any sermon-dry atsy inona ka? Ao ary fa tsy teny tsony ahy Izay e. mihitsy ny fahendrena. tena tsy raro nitsony kosa e. Aiza dia amin'ny 3 maraina ve mbola tsy misy miditry ny trano ihany. Dia mihevitra tokoa mantsy izy dafa mbola any amin'ny hopitaly izany izay. Hany ka afaka manao ny daniny kibony izy ireo. Tena diso hevitra koa aloha hatramin'izay nametraka fitokisana tamin'ny lanto e. Na toko tia fa iseta ihany ny tena maditra. Ay, tia vavy koa ny tena saka manafika io. Tsy maintsy amorona fialan-tsiny ery izao reny rehefa tonga eo. Efa hitako eto sahady. Mafy ny manjony ray aman-dreny rehefa sendra ny zaza maditra ohatr'izao ka. Adiny roa izay mbola tsy tonga ihany tia jery. Andao ry setantsika ody ka. Eno a. Mety nahita namana hafa any izay le ry dia variana. Tsika nataony tena tsangam-bato eto. Ndao mihitsy ka. Sady za zany efa tena tia torimaso mihitsy. Orseta, Ahoana e? tena misy olona nge ao an-trano izany e. Ahoana tsara? Zany hoa. No hidindry tsara nefa ve ny trano talohan'ny angatsika e? Tena nihidy daholo e. Sady tsy nisy jiro nirehatra ny mihitsy aza na iray. Zao anefa dia ny vavahady mihidy avy any anatiny no hitantsika eto. Ny jiro ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny koa mirehatra nefa ny efitra sisa maizina avokoa. Dikan'izany dia misy mpangalatra tafiditra ao izany. Ary mbola ao mihitsy izy satria raha efa tafavoaka izy tsy maintsy nivony vavahady. Dia momana ary ianao hiady a. Indrindra fa n'ity vatana malemilemy mitoaka. Tsy misy malemilemy izany eo rangaha. Efa jerenao tsara ny anaovako azy. Voalohany aloha miandika vavahady moramora. Angandry e. Eny ary e. Andre amin'izao misy fiore eo a. So ihany aloha fa somary ivaiva ihany ny vavahadintsika e. Afaka aloha iny. Zao indray ny manaraka. Alaivo daholo sy vitandry eny atokotany eny aingana. Aingana ary miara mitady e. Lozy tia marina. Ay, ndao amin'izay ary. Mivonona tsara eo anoloan'ny varavarambe tsika. Indry a mandona sady miteny mafy mba hoe fa vehivavy zao ao ivelany eo zao. Za kosa midaroka avy hatrany izay mamono varavarana avy eo. Karaha marobe izy ao ka. Tsy mba voavinavinanao amin'izany fanginana be izany ve? Sady na vitsy na maro rangaha tsy matahotra an'izany raha seta. Izay zany fa hodoniko ny varavarana. Dome. Audio. 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 Lanto, mahita ianao androany. Loza fa neny. Apetrao reny fedinao reny ry seta fa ineny ihany ka eny ato a. Izao ny tovavy vao malala miditry ny trano. Ary inona koa ny dikan'ireto korota-kazo eny an-tanàny seta? Ka no heverina efa nisy jiolahy tafiditra ngeriny eny tato an-trano dia niomana izay tamin'ny fitaovana fediny e. Nareo ny tena jiolahy sy jiovavy. Tsy aza miatrahana fitokisana. Raha izay ny mpangalatra, efa hatramin'ny maraina ny fotsiny ny entana tato an-trano. Zahay ahoana? Fanga koa dady efa ao. Iano a? Izay matsindry vao mahasoka bava. Efa tokoa ray nareo. Mandehana mamonjy ny efitrano fandrianareo avy nareo dia raha pitso miresaka e.
tsy noho ny fileferako amin'izao zavatra ataonareo izao akory ny anaovako an'izany fa ny fitsonjovako ny fahasalamandrainareo. So mantsy ampitombo ny arety ny fahitany an'izao amamonareo izao. Za ihany no sahirana eo. Za ngerineny tsy mamo e. Ie, tsy mamy fa mamofona alikola fotsiny a. Ka tsy maintsy nandray kely angerineny mba ho fanajana an'ilay tompo-panasana e. Aza be fa maliny eo tsony ianao ry lanto rehefa mba tratra fa mba mibaboka. Sady tsy misy resaka fantatro koa angeny mikasika an'izany fanasana nareo tany izany e. Izay hita amin'ny masoko ihany ny amin'ny fantatro. Amin'ny 4 maraina vao malala mody. Ny fofotoaka manepitra. Ny anadan-jaza moa dia mibilabila sy tsy mahazaka tena tsony. Mahatsiravina. Mandehana mihitsy aloha nareo da matory dia homany tsara izay fanazavana omenareo andrainareo raha-pitso a. Eny ary fa tafandrimandrina eny e. Sambasamba mba mifomaraina. Inona koa izao no mahagaga ny lanto amin'izany? Anga mibandina atao atoro maraina lavo izao. Fa ho aiza marina aloha ty sety e. Mbola vao amin'ny elina nge zaho e. Misy alehako re. Inona koa nefa no esandry saina amin'izany? Anko, mbo fa tsy amin'ny tany anao tsony ara izany e. Fa mipetra vetivety aloha seta orosoko sakafo maraina e. Anganarindry sao tratran-dramatobe eto ihany aka. Raha azoko tsara izany dia tsy te hifanehatra amin'eny mihitsy sety io a. Ary mangina amin'izay rehefa maharaka e. Tovy any angena zao na raha hariva na raha-pitso e. Samy tsy maintsy voateny ihany. Ka aleo maty raha-pitso toy izay maty androany e. Nefa raha za rehefa samy tsy maintsy ho bedy ihany a, aleoko vida teny izao toy izay enjehany eritreritra laviny foana. Sady raha notadiavina koa angena antsika e. Sy rehefa vita iny dia vita ry lanto a. Ny aloha tsy nanenenako e. Za aloha dia nanenina tongotra matanana mihitsy e. Zany a. Manomboka izao dia azoko antoka fa hiena tanteraka ny fahadokisan'ny dada sy neny a. Fangamondry irery. Fa voazana iombonana io. Ka ny seta nge fa mahazatra e. Hatramin'izay sety efa zaza tsy azo itokisana foana. Izay ampanaovina ny seta rehetra tsy mbola nisy nafa-po an'ny dada sy neny. Marena eo anao ry lanto fa so ampiakatra ny atezira kokoa. Indray ariko. Fa mandehana moa ry lanto mba live le fanalahidin'ny fiara miantona ao amin'ny birao an'ny dada ao azafady. Fa ataony seta inona indray ary fiara e. Aza dia mitady raharaha rery seta. Mandehana vetivety moa ry lanto fa taraiky ihany ange a. Tena mialatsiny aminao ary seta fa tsy iray tsy kombakomba aminao izany intsony a. Ny azo ary rehefa avy eo aza mbola tsy fantatroko. Aleoko rangahy laiko. Izay fanalahidy kely iny koa ny fanambatambazana eto. Mbola mararimaro ny dada ka manara roatra ery ianao lahy mampiada tena. Isaky ny misy ale izao dia tsy maintsy mitondra fiara foana. Nanjary fadiny dia tongotra sy ny fiara karetsaka. Dia nyritiny rity izy. Tezitra amiko noho ny tsy nanekeko niraka nampanaoviny angamba. Seta silanto a. Seta silanto. Avy kely angena ro daty e. Ho avy ry neny a. Angany. Ahoana izay ry neny? Fay seta. Nareo dangeny atsoko e. Tsy ao seta. Ohatra fanakaiza sahady. Tsy fantatro fa toa hoe misy ale amin'ny maika vetivetyony. Ka amfirina izany zao izy vao hiveriny eo. Tsy haiko rery neny fa nazako azy ange mba efa nampatsiaha azy ihany e. Fa tokony andro ny fifampiresahana aminao aloha izy vao mba mandehany amin'izay tokony alehany ihany. Ka zao ary. Ahoana izay ry neny? Efa ndry zao ny eto a. Ka aleo apetrako amindry fanontaniana. Taizanareo da maly atoandro sy alina. Azao ry neny a. Ny atoandro aloha dia samy nianatra izay seta. Seta nirava tamin'ny 5 ary za tamin'ny 9. Tsy tonga dia nody avetrany nefa seta fa niandry teo an-tokotany-tsekoly. Nilaza tamiko izy fa misy fanasana le any. Ary koa hoe afaka mandevy hono ara mazoto. Dia avy dia nanaiky avy hatrany koa ndry amin'ilay hamavanandoha.
na dia hoe ny anatitra ny fitaovam-pianaranareo taty an-trano aza tsy tao an-tsainareo akory. Ka saika anao an'izany tokoa saingy ny lazy seta fa tsy maintsy mbola haka namana ka ho taraiky be raha mbola mody aty an-trano indray. Tena tsy misaina mihitsy raha nareo da. Tsy tonga tao an-tsainareo akory ny momba ny trano izay nakinina taminareo. Ka raha izao izany ny jiolany tafiditra tato fa tsy zasirainareo dia mba ahoana? Mifona rery neny a. Avadoko indray ny resaka. Dia taiza hono ty fanasana nalehan'ireto zanako mianada? Tsy haiko rery neny ny anaran'ilay toerana fa nitsaroako fotsiny dia toeram-pandizana iray manodidina n'Analakely no nandehananay. Toeram-pandizana? Mba fanasana inona koa izany? Tsy haiko rery neny a. Ny Andriko, to tsy misy Andry mihitsy izay teneniny vavandry. Ka rehefa hoe izy seta nge no mitondra dia milamina ny saiko e. Tsy nisy nahoako tsony ny zavatra rehetra. Sady tsy hoe atao fanao ange izany ry neny fa rehefa mba mahita ny fahitan'ny olona sy mahalala an'izay falohan'ny olona ny tena dia ampy. Ampy. Nefa raha n'izany ry kialan'ny ty dia tsy maintsy hoe anao izay fanaon'ny olona ihany a. Iainany afo be iainan'ny olona. Ka rehefa ry neny fa mba mifona re ahy e. Izay izany fa dia manantena fa tsy hiverina intsony ny toy ireny. Tsy ny fifonana ny zava-dehibe fa ny fikasana tsy hamerina intsony any aoriana sy ny fiezahana ny ohatra ny fakapanahy. Misaotra ry neny a. Izay fa mandehana vonjeo aloha ny fikarakarana sakafo marainantsika. Ilazao ary efa tonga eo seta. Eny tompoko. Lanto anga izany miresaka aminao izany raha mbola. Mandehana aloha ianao Ranto miara-bandrainareo a. Dia mahaiza mamaly arak'izay fanontanianao a. Sao sanatria mpitombony aretiny eo indray. Ahoana koa ary izany? Tena tsara vita an'izay sy lanto sy ny andry anjery. Sao dia hoe samboron'ny polisy ho mijery sy ireo bandy sasany niaraka taminay. Ary efa fantatr'ireo polisy ange izany ny fisian'ilay trano fivarotana rongony faliandry jery e. Sao dia ho lasany avokoa na ny mpivarotra na ny mpividy. Na ratsy azy koa dia nory zalahy efa samy tozotozy ka tsy menatry ny namaly sy nanohatra ny polisy. Zany ve izy fanantenana tsoky? Dia higadra zany ilay tselary jery tanakavanako. Lozy ty, tena nandona olona marina. Leo aloha jerena dia entinangana any amin'ny hopitaly mba tsy hisian'ny olana. Tena tsy misy hevitra tsony ty. Tena maty. Hiditra anganao anaty fiara. Hitsiko any reto olona maro be reto fa zany ho raisi-potsiny eto. Allô? Anajanao tompoko? Ato indrindra tompoko? Renina tompoko fa misy inona? Ohatrany misy feo midoboka mafy ange eo an'hevitra ao izany e. Orambola! Lanto a! Tre, tao tsy misy mamaly. Lasay zary izy mianaka. Dia izy ary le nanazera zavatra tao an'hevitra fandraisam-bahiny tao. Aleo andramana antsona ihany sao tsy reny ny antsoko teo ka. Rambola! Rambola! Lanto a! Ahoana izay ry dada? Mba sarotra antsona koa nareo tonika. Ndehana jereo ny efitra fandraisam-bahiny eo fa toreko nisy zavatra nidoboka mafy izany teo a. Ary tsy mba reko mihitsy izy izany a. Aleo tokoa jereko vetivety. Neny! Tao mitsirara be eto amin'ny tany sady mikaiko na ny tanany sy ny tongony no mivandraka be koa masony. Na ninona reny eny Andriamanitra ô.
tsy laza amin'ny tata fa aleo avy hatrany dia iantso anyngarandre mba mpitsabo etsy ampita. mahalala koa izany raha zaza izy ny rahako nijery le zavatra nidoboka teo iny dia any dia tsy mipotra. Inona marina ary no nitranga tao. Raha tsy niteny izany ny miantso sy manontany dia tsy mba mahalala izay zavatra mitranga ato an-trano ato mihitsy. Ary mba lasa iza koa ary ramboly. Izany koa no lehany rehefa tsy mihetsika eto am-pandriana etiko. Inona koa moa no mahasakana tsy hitsangany. Aleo rangahy hianatra hifindra amin'ity seza mandeha ty amin'izay aho. Ny tany amin'ny hopitaly azy efa tsy fidiniko. Zay afa tafakisaka ihany ka. Ny renana avy teo am-pandriana ihany ny sarotra. Ohatray, tao tsy misy olona mihitsy ato izany. Ary midy avy any ivelany koa ny trano. Lasa iza daholo ary reny. Tsy mba mahalala miteny akory. Aleo rangahy miverina any am-pandriana. Na marina ary ny tena nahazo aneny tampoka teo e. Raha tsy nalaky voavonjy marina dia asa fotsiny. Tampotampoka teo dia tsy nahatsiaro tena fotsiny izao izy fa vomba mahatsiaro indray dia migogogogo mitomany tsy hita iresahana. Araka ny lasain'ny dokotera aloha dia mety nisy zavatra nandona mafy ny fony. Kanefa inona? Asa hitako ka ilay ditra ny seta indray izay. So ihany aloha fa efa nimbany aken'ny dokotera ny fangatahako ny tsy ampidirana neny any amin'ny hopitaly. Dada izao mbola tsy azo lasaina hoe salama dia efa misosika sady neneny. Ary mba aiza koa ary ity sety e. Amin'ny fotoana ilana azy foana iny vao ifampitadiavana. Atsasakadiny dia tapitra ny fotoana narahana maso ny fahasalamany eny ato. Ahoanareo i dada mahita neny amin'izao toetena an'izao e. Vao tonga aloha izay dia apatoriko amin'ny efitranoko neny dia mandeha manazava ny fandehan-javatra ao amin'ny dada mba tsy hanampoka azy loatra. Ve izany nakarary tampoka ny neny e. Ty seta dia nafaty olona koa e. Tsy fantatra tsony izany izao hoe aiza ny toerana misy azy. Neny koa moa taitra loatra raha nandray an'ilay antso atarby ka tsy reny hatramin'ny farany akory izay nilazain'ilay olona ny antso. Tratran'izao tsy fahasalamany neny izao koa moa ka na ny fotoana niantsona namana na havana aza tsy nisy. Dia seta rery izany miarika amin'ny fahavoazan'ny tany. Tsy nisy nanampy sy nankahery. So aloha fa nisy an'iny polisy nahafantatra ny sety mba nilaza taty e. Androany tokoa moa izany miakatra eny amin'ny parika eny raha. Koa satria moa izany dada sy neny sa mbola tsy salama dia tsy maintsy izany no andeha hanoditra ny setany. Hofonjeko eny amin'ny postry ny polisy aloha izy ka raha tsy tratrako eny dia hoenjeko eny amin'ny tribonaly. Lanto a. Ahoana zay ry dada? Mba hamoy fitafiana vetivety inga. Fa ho aiza koa ty dada? Mbola tsy tokony hanao vizana benga hoana ianao izy mitsabo e. Ka atao hoany e. Tsy maintsy hanotrona anjana koa. Na maditra azy iny
ny adalan'ny tena tsy maintsy tafindamba. Ary dada mijanona ianao fa za ngefa ho any aza matahotra fa efa eto a isolo tena nareo mivady. Eny e, tsara rehefa tsy manary ny anadahanao amin'ny sarotra ianao. Fantatro fa anome ray azy tokoa ny fahitana ianao, nefa hafa ihany inge ny fijoroan'ny ray aman-dreny sady tiako tsapany koa fa namaditra taminay azy izy zahay tsy afoy azy mandrakizay e. Eny e, ekeko angefa marina ny dady nefa za efa nilaza taminao fa tsy maintsy andeha hanotrona ny anadahako a, ka rehefa andeha koa dada iza no hikarakara neny io ka. Nzay ary neny dada. Ahoana? Mitady anaraka any koa hono izy raha andeha ianao. Tsy mety kosa aloha ny ankanisan'ny reninao any fa zao azy izy tsy misy fiatsarany ka raha mbola ho any indray tsy hitady loza. Ka izany ange no lazako tamin'ny dada hoe aleo azy zarery no any. Sady ho tara eto ihany raha mbola hiady hevitra amin'izany eto koa. Miana re, lazao ny seta fa tsy manadino azy zahay ary tsy hitsahatra ny vavaka ho azy. Ny zay ary fa lasa vetivety ahy e. Eny ary. Ry eny setaka sofa mbola tratrako ety amin'ny tribonaly ary aleo atonynaingana dia angataka amin'io mpiambina azy io mba hamelany anay iresaka vetivety. Lanto, saika tsy nahatratra atsony ianao. Seta fa ahoana inona no tena zava-nitranga? Zao e, nahatona olona tamin'ny fiara. No nitako anefa efa maty le olona dia nyvelomiko ny fiara dia nirifatra mafy a. Tsy nalasa lavitra kory dia efa iny ny fiaran'ny polisy nanenjika ary nitifitra ny kodiarana dia niraisi-potsiny teo ary lanto a. Dia tena maty tokoa ve le olona? Tena maty re. Dia ahoana ny sazy miandranao amin'izany ka? Tsy haiko tsony e. Ny fantatra aloha zao dia tsy maintsy ho tanana vonjomaika ny an-tany mora mandra-pahatonga ny fitsarana. Dia roviana hono izany seto no ampidiriny zareo eny ka? Fanga misy roviny izany fa ho aorianan'izao fotoana iresantsika izao ihany e. Ny fiara hitondranay nefa rivoniny ry e. Nisy iny fahasorena ny setany ala tao an-trano iny ve zany tsy nampifantoka ny sentaka nahatonga ny loza e? Tsy iny mihitsy ka fa ny fahenoko ny nazo anjery. Fa maninona koa jery e? Mihina fa tsy maintsy any an-tany mora no ambom-pionanay rola. Fa ahoana? Tamin'le alina ny resantsika farany iny ange izy le nandrasana tsy nety mipoitra iny ka tratra teo ampifohana sy fividianana rongony e. Ndray marina tena loza zany. Dia iny alina iny ihany ve zany ny samborana anjery? Eno ary tsy hijery ihany fa le mpivarotra sy ireo bandy rehetra tratra tao an-tranony koa. Fa ahoana aloha dada sy neny amin'izao mahazo azo e? Mampamangy sy mankaheranao hono zareo ary mivavaka ho anao an-trano fa aza malahelo e. Ny sisika mafy ny ankatiry zareo saingy tsy navelako sao iomby indray ny aretana. Fa nga tena mbola reraka be dada. Neny dada mba efa zakany ihany fa neny ndray zao no manahirana e. Fa marary inona koa neny e? Aretim-po. Aretim-po. Torana teo am-pandrenesana amin'ny vaovao ratsy mikasika anao izy ka hatramin'izao dia tsy mety misy fiatsarany mihitsy. Izany ange no natara-be ny fahitananao toy izao e. Satria na ny toerana misy anao aza tsy fantatray akory. Noho ny fahatairaneny mantsy dia latsaka ny telefona ka tsy voatoy an'ilay olona tsony ny resaka. Rairery neny io. Mangina ary seta. Neny a dada. Mangina ary seta. Lehilahy ny tena ka mahaiza mitraka. Tsy rariny e. Tsy tokony angery firy noho ny aniko sy ny ditrako dada sy neny. Ty tamin'ity sahadiko le mpiambina teo. Zay ry lanto a. Veloma ento any amin'ny dada sy neny fifonako. Ahereza ary seta. Tsy anadino anao ary tsy anaranao zay. Lanto. Lanto.
dia lasa ny anatahako. Dia lasa ny anatahako marina. Ifindramony eny an-tany mora satria mpamono olona. Dimy andro sahady izay. Zao marina zany tena hoe fonja. Very tanteraka. Tsy misy nizanizy rahana maditra tsony. Tsy misy mpampianatra ovaliana. Tsy misy namanogafiana. Tsy misy anylanto faizina sy ampijaliana. Tsy misy any dada sy nieno ararotina sy ampesonina. Ambakaina. Avela, tianella. Ary zaka ianao tsony ry mpiambony ry a. Aleo atonina. Io ny taratasiny lahy. Misaotra tompoko. Avy any amin'ny dady izy zany. Aleo vakinainga an'izay vaovao atao anatiny. Tena tsy azoko mihitsy koa hoe inona ary ny antony namondrana toerana ty. Asa raha marina ihany le hoe feno loatra tary amin'ny misy anay tarika nefa any amin'ny sasany mba malaladalaka dia tsy maintsy nampifanamboarina. Asa ry na izany na tsy izany koa tsy hitako izay olana e. Rehefa samy etỳ tany mora dia mitovy ihany, samy ratsy. Dry iza koa ary samy bandy bekonetaka izany. Nanao ny nataony tany amin'ny tanàna tsy mahalala maty ka tonga ety vao bekonetaka. Ohatray tena marina mafy ratsy lesety io. Aleo ranga tonga dia anontaniana. Izay sy lety izany raha azoko tsara ny nanaovan'ny tolo an'le fitenenana hoe dony vary sy rano ka atsatso mifanary an-tanàna tsy mifandao. Aleoko tia nafato tsy mety mitraka mihitsy izy zany. Ola ty zeta. Zeta. Iza koa zany e. Jery. Zay ihany le tsy. Jery. Efa nampoziko mihitsy hoe tsy maintsy ahita ny lahy a. Raha azoko tsara zany dia vao andro vitsy no nahatongavany lahy taty satria izany niditra taty talohan'ny lahy. Fa narakaraka ihany le tsy ny fotoana nahatongavantsika tity. Ary efa fantatra lavy aloha ny antony nahaty ato izao e. Efa henoko le tsy. Ary ny anlaka inona no nahatonga ny lahy ho aty? Zao le tsy. Miaino? Tsy nampandrosaina tsy niverena ny lahy tamin'le elany laza hividy sigara-be iny ka vao marahana dia nandeha hijery alina sady andositra ny kidrakidra ny tao an-trano koa. Dia ahoana? Endoko tamin'ny zandriny lahy tamin'izay hoe tratra olona tena ary efa voasambotra. Alahelo sy ny asa saina mafy aletsy ka tsy nifantoka tao amin'ny fambolina tsony. Ary nahadona vehivavy iray izay niampiti ny arabe. Maty tsy trahadrano vehivavy io dia zao aty izao ny afarako. Enjana letsy zany. Zaselahy zany nilay ataony niditra sy nirevy tsy afa-misaraka mihitsy ka mbola nampiarahany hatraty amin'ny sazy. Fa ny sazy lahy mbola eo ihany raha oharina amin'ny ny anindry ny fiainako mandrakizay. Tsy misy an'izany letsy fa rehefa samy migadra dia mitovy daholo aho. Sa hoe satria lahy nahafaty olona ka mety ho ela lavitra noho ny any gadra ny lahy. Ny angely tsy hain'olona roa ny ray nafoy noho ny ditrako hoe ary fiainan'olona roa hafa ny ray potika noho ny tsy fiheverako. Tsy azoko. Fa mbola namono an'iza koa elahy ary fiainan'iza ny lazainy lafasimba. Reniko letsy. Reny lahy? Maty ny eny. Fa hoany? Maty noho ny aretim-pony kobona sy ny tehiriziny samy rery. Noho ireo alahelo marobe noho ny ditrako.
Zany koa no ilazako fa potika ny fiainany dada sy lanto. Nilozany eny sady mibaby aho vesatra sady henatra eo amin'ny fiarahamonina. Ay ve Letsy, maiza mionona Letsy e. Mitrakary azakivy zany fa zay zany no anjary. Sotra Letsy. Ay ve zany no nampitanondrika sy nampitomany an'la teo e. Efa ela ihany ange no natsikaritra an'la nitomany teo saingy no heveriko akiviana noho ny tsy fahazakana ny fiainana ety fotsiny ihany. Raha zany Letsy tsy nataoko ampitanondrika, sazy ny ditra zany ka tsy maintsy hatrehana. Fa ela tokoa ange zany tokony hanana zo ivoakandevina amin'ny mamalay sa tsy zany? Tsy fantatro tsony Letsy e, sady tsy miendrika an'izany koa. Lanto. Oxerseta. Nandeha eo azy sao raha ho mainty mitatao eo an-tampidohantsika sao dia aza mitolefika toy io ianao. Atanjao ny saina fa mbola maro ny adidy miandry antsika. Mbola ao am-bohitra veniny eny amin'izao ianao tonga mamanga aty izao sa efa voalevona? Mbola miandry anao ao an-trano izy ry Seta. Trariry neny eo. Neny. Maty noho ny bitrako. Olo ao an-trano nofony ary omaimbo. Ianaka eran'ny tanàna ny fofony hiapanga amin'ny mpiaramonina rehetra. Raha ny fahafahako no andrasana. Olo mieloka ange ah. Tsy Seta. Tsy maintsy mahita tavaniny ianao mialohany tsy ahitany izao tolo izao azo tsony e. Azo mena fanantenana amin'izany zavatra tsy misy azo antenaina izany ary lanto ah. Tsy ampionà akory zany. Ka zao ange. Iry ny Seta fealohany mba handevina neny. Nahoana ianao tsy mamaly? Averiko indray a. Te handevina neny ve ho Seta? Efa ao anatin'ny fahoriana toy izao ve tsika ry lanto dia mbola sahanao ihany no maka fanahy. Tao amin'ny fony latsa ny fiheverako ny fanontanianao. Sanatria ho azy any an-datsanao zany ry Seta. Te hafantatra an'izay tena amponao fotsiny a. Sao mantsy dia ho herim-po verimaina fotsiny ny ezaka nataony dada. Ezaka nataony dada tamin'inona? Saika tsy ho lazaiko anao ihany izy ity so sanatria hoe andiso fanantenana anao nefa tapa-kevitra hoe tsara ihany ny afantaranao azy. Inona ry lanto? Zao hoe nahita mpisolo vavy dada mba hikarakara ny fangatahana hamelana anao hivoaka amin'ny andevenana neny zany. Marina ve? Zany no izy. Nefa mbola tsy fantatra raha hoe kenny eo amin'ny fitsarana izany fangatahana izany na tsy. Samy mivavaka mafitsika mba hanekena izy ireo an'izany. Engany ry lanto. Fa ny fanahiako fotsiny ao dia hoe ahoana? So tsy sitrako akory izany fivoahana andray andro izany noho ny henatra ny fiarahamonina ohatra na noho ny antony tsy fantatro. Tsy ry lanto ah. Tsy manan-kery amiko tsony raha zany henatra zany. Eo anatrehan'ny fahoriana mitambesatra ato am-poko. Ny famoizako any neny mbola mibahatoerana kokoa noho izay fahafahambaraka entin'ny fatotro ny gatra. Ka manome doky ary velo Seta fa tsy hanararoatra an'izay fotoam-pandevenana izay ka andositra sanatria. Sanatria amiko raha izay andositra zany ry lanto ah. Satroka aza ho tavela tia mandrakizay ho saziny ratsy rehetra vitako tamin'ireo ray aman-dreniko. Eny, tsy maintsy ho avy eo moa zany mantsy ilay mpisolo vava iona sy resaka aminao ka mahay zareo manome doky azy tsara mba haharesy lahatra azy tokoa e. Mba hahafahany mametraka amin'ny fangatahana mba hahafahanao mandevina neny zany miaraka amin'ny fianakaviana. Misaotra indrindra ry lanto ah. Dia ampitao any amin'ny dahadahany no fisaorako sy ny fifonako.
efa ny sava-tanteraka moa reny raha ho maintina namaizina ny fiainantsika ireny 10 taona izay isaorana ny tompo izany tsotra ny anoteniko teny hoe fady ny miverina amin'ny lalana andratra ary ny fametsovetsoana matetika azy ireny dia mitarika aloka manelingelona ny fiainana fa ny fahaizana mandanjalanja no antoko ampizotra tsara ny ho avy tsy manana ninoninona tolotra nareo intsony aho efa fantatrareo fa fongana tanteraka ireo fananana mba nisy teo amintsika ka izay teniko izay no sisa lova apetrako aminareo taranako misaotra indrindra ry dada tamin'izany teny feno fitiavana narosonao anay izany eny 30 taona azo ao anatin'ny fotoanany fahamatorana tanteraka reny sedra ny lalovany reny koa dia tena ampy ho fanohitra entiko miatrika ny fiainana sy ho anatra ho an'ireo tanora marobe izay mbola miaina tanteraka ao anatin'ny filibana sy ny ditra izay mitarika ho amin'ny ditra na dia tsy eto anivontsika tsony tokoa azy neny dia inoko fa sambatra mifanahana mitsinjo antsika silakineny mifankatia toy izao ary inoko fa tsy ho amin'ny taranantsika no isan'izay tsy fahaizana mitondra tena fa ho tsaranatra satria tsara ray aman-dreny sady izany no izy mianaka zany tokoa ry lanto mangina kely amin'izay ary mangina fa anomboka ny fivoroitsika eny ary efa fantatsika hatrany ampiandohana moa ny tanjom-piainantsika dia ny ampandroson'ny firenena amin'ny fananana tanoravanina sy manam-pahendrena tsy tianay andiny afo be ny lalovanay ianareo ka izany indrindra no nanesika anay ireo lahy anangana n'ity fikambanana ity eny tokoa nareo tsirairay avy angamba dia tsy misy izay tsy mahalala ny tantaranay seta ny antony nahatonga ireny dia ny tsy fivelarana tamin'ny tanora hafa fa dia nikaroka fialam-boly hafa izay hitanay fa tsy nahasoa namita teny izay tamin'ireny raha ny hevitra fa tsy misy fialam-boly vanina raha tsy eo raha vola izany filan'izany no nitarika fitaka sy halatra natao tamin'ny ray aman-dreny dia reny efa nitantaraina taminareo matetika ireny nefa rany ka azavady indro kosa ary entina eto aminareo ny vahaolana azo antoka tsy ampierikerika amin'ny zava-mahadomelona sy ny filibana hafa tsy inona izany fa ny fanatanjahantena ho fanombohana aloha dia ireo misy baolina vitsivitsy natolotry ny malala-tanana izy ireo izay tsy iza fa ireo ray aman-drentsika tsirairay avy izay mankasitraka tanteraka n'izao fivondronantsika ao anatin'ny fahendreny izao ny kanja moa dia efa vita fangatahana tamin'ny fanjakana ary efa milamina koa ny amin'iny karaha kasitrahanareo ary dia ndeha hiaritehaka mafy vangongonditra tantara indray miseho nosoratan'ny tiava novelomin'ny solofo josé saoly Christophe Rapiarmanana rojo ranay voafisoa nofy nandray feo sy nandrindra raha teknika liva soloasina